Vavaka isika tonga ny fotoana Jesosy andrenesanay ny teninao, ny fanahinao masina ny hanokatra ny saina ny fo fanahy. Na votsavava ary aho ka tsy mahay miteny, dia ianao no ametraka ny teninao ao am-bavako amin'ny alalan'ireo anjelinao serafima, tahaka nataonao tamin'ny Jeremia mpaminany. Ka ny tenenanao iny rehefa nataoko ambavanao ny teniko, hanapahefana androdana, anjera, andrava, ary anorina sy amboly. Ny tenena fa vonona ianao izany. Amen. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny katechisme d'adulte. Ao nareo manaraka amin'ny pejy page RGL, ao ianareo manaraka amin'ny groupe RGL Voatsinapy, ary no ny fangatahan'ny maro ihany koa dia naverina indray ny YouTube. Dia efa nareo arahana koa zany ao amin'ny chaîne YouTube Jean-Luc Ramanatompontsoa ny katechisme d'adulte mba ahafahany rehetra mahazo ny anjara. Ao anatin'ny andiam-pampianarana miresaka ny amin'ny atao hoe ny olana fototry ny olombelona atsika, ka androany iresantsika ny hoe ny ego dia fahotana fototra. L'ego
fahotana fototra. Rehefa mare ny teny hoe ego isika dia avy hatrany ny mby tonga ao an-tsaintsika dia le teny hoe égoïsme, zany hoe fitiavan-tena zany, raha zay ngamba nilazantsika azy, égoïsme. Eo anefany a mila presizena tsara fa misy nuance tiako apetraka amin'izay zavatra zay. Matoa nalahatro lay lohateny hoe ego faingo fahotana fototra dia midika zany fa avy ao amin'io ego io no fahotana fototra, io no loharano ipoiran'ny faharatsiana rehetra. De eno tsara le fahasamihafany miainga avy ao amin'ilay fahotana fototra. Le fahotana fototra de tsy inona fa ny ego no loharano ipoiran'ny faharatsiana rehetra. Io fahotana fototra io zany no source na loharano ny faharatsiana rehetra. Dia manao famerenana kely aho, efa nisy vidéo nataoko taloha tamin'ny resaka hoe inona fahasamihafany natao hoe ota sy heloka. De eto mitovitovy amin'izay ihany izy fa miova fotsiny voambolana, ozintsika tamin'izay fotoana zay hoe ny heloka de ireo zavatra zay ataontsika ety ivelany, ny faharatsiana rehetra, ny faharatsiany olombelona rehetra zay ataontsika ety ivelany no atao hoe heloka. Ino no angatahantsika mitompo hoe mamelà ny helokay, zany hoe mamelà ny ratsy nataonay, iny zany le zavatra ety ivelany. Fa ny ota kosa dia ilay faharatsiana ao anaty mihitsy, iny le ota, iny le ego, iny zany no source ipoiran'ny ratsy rehetra. Iny le tenen'i Jesosy hoe ny ao habeny ao am-pon'ny olona no iavian'ny ratsy. Zay betsakato no mivoaka ety, zany hoe ny loharano nipoiran'ny heloka de ny ota. Samy hafa zany ny ota sy ny heloka. Ny ota de lay source, iny lay ego, iny lay fahotana fototra. Ny heloka na ny faharatsiana de vokatr'ilay ego. Donc zany a ny discours-tsika eto amin'ny pejy eto de tsika tsy hanao discours moralisateur, le lany andro mitanisa ny heloka, mitanisa ny faharatsiany olona, satria ohatran'ny hoe olona manisy pomady eo amin'ny fery ivelany amin'ny olona marary aty, fa ny tena loharano karekina no hotraitentsika de le ota fototra na le ego. Donc zay mahatonga manokana raha mahatsikaritra nareo linina teolojika koa tsy ho hitanareo ato amin'ity pejy ity mihitsy ny fandaniam-potoana hitanisa ny faharatsiany olona fa makany amin'ny loharano foana isika. Ny antony ilazako zany précision na atao hoe famaritana izany dia mba tsy hahatonga antsika kristianina ohatrany hoe mialatsiny am'le fomba fiteny hoe kristianina bisounours. Beda be ny kristianina bisounours, zany hoe manana illusion, manana eritreritra ny hoe ny fahotana fototra de mety ho azo edivana. Tsy ahavitatsika, tsy azo edivana ny fahotana fototra. Tsy resinao io na andeha ambaka ny lohanao, na hanao fifadikanina mandritra ny 20 andro azy ianao, na hivavaka hanao alim-bavaka herinandro azy ianao, tsy resinao io satria ao anatin'ny fizianao mihitsy lay ota fototra. Fa ny azo edivana de ny faharatsiana, ny heloka, io no azo atao no miady aminy. Fa ny fahotana fototra tompoko de zay mahafototra azy zay, izay mihitsy lay ADN anao. Io moa tsy le tsekeny hoe mpanota ianao, zany hoe ny gène anao mihitsiny no efa corrompu. Ka tsy azonao atao ny miady amin'ny gène anao, ny gène anao de ça fait partie de ton identité. Ama-mpanota anao, tsy miko tsara ny zavatra zay. Donc zany a asakasakin'izay mbola manana illusion hoe azo atao tsara miady amin'ilay fahotana fototra na le ego, lany andro eo ianao. Fa ny heloka no azontsika idivana fa tsy ny fahotana fototra. Tiako marena zay, idirako izy rehefa avy eo, fa tonga de introduction ny azy zany tonga dia apetrako tsara ny orientation. Précision manaraka ihany koa de ty aza afangaro ny atao hoe égocentrisme sy ny égoïsme.
avy amin'io terme ego io mantsy no velabelarintsika aza afangaro ny égocentrisme sy ny égoïsme zavatra roa samihafa ireo eto aloha zany manaroatra adiniko ny teny ho an'izay raha ao rahalahy Antonia na tsy ao ary izy fa mety manaraka tsy mivatana de mba mangavy anao rahalahy mba andray amadika antsoratra izao fampianarana zao mba ahafahantsika mizara amin'ny olona izany antsoratra zafady indrindra tokony teneniko tany am-piandohany zay fa tavela kely aty teo tohizako le izy aza afangaro ny égoïsme sy ny égocentrisme ny égocentrisme io lay resahantsika eto hoe tout est centré sur moi-même zay le hoe centre fa ny égoïsme vokatry ny égocentrisme averiko indray ny égocentrisme de hoe miaingy avy aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra dia iny mahatonga ny olona ho égoïste donc zany a tsy le égoïsme no iazakazahantsika ho azavaina eto satria zany efa mazava ny olona fa le égocentrisme inona izy io fanontaniana avy hatrany mipetraka de hoe fa maninona no atao hoe fahotana fototra ny ego satria tena mahakasika mivantana an'Andriamanitra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mihitsy io tsy resaka moral io tsy resaka etika io tsy resaka sermona io fa tena ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra mihitsy no voakasika mivantana ho azavaiko ao ny antony fandavana an'Andriamanitra mihitsy no ambadiky ny égocentrisme fikomina amin'Andriamanitra mihitsy zany hoe ny centre zany de enao fa tsy Andriamanitra miaingy avy amin'inona ny fanazavako an'izay zavatra hoe mikasika ny fandavana an'Andriamanitra mihitsy le izy de miaingy avy amin'ny credo juive fotom-pinoana fanekem-pinoana jiosy ina le fanekem-pinoana jiosy ao am-bokin'ny Deutéronomie Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Mienoar Israël, ny tompo andriamantsika dia tompo iray ihany. Miaingy avy amin'io no anovantsika an'le famaritana atao hoe ego na le atao hoe fahotana fototra. Ino io fehezanteny amin'ny Deutéronomie io le credo jiosy fotom-pinoana jiosy io no base de averiko io credo io Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Amin'ny teny malagasy mienory Israely ny tompo andriamantsika dia tompo iray ihany. Mametraka fanontaniana faharoa aminareo inona ny zavatra tsikarotrareo amin'io credo jiosy io. Io credo jiosy io hoe mienory Israely ny tompo andriamanitra dia tompo iray ihany. Inona zavatra tsikarotrareo am'zany ao ambadika zany credo zany dia mampifandray direct am'ilay didy voalohany tsy misy andriamanitra afa-tsy izaho ihany. Zay no ambadiky n'io credo io zany hoe le credo hoe fanekem-pinoana jiosy io dia lié directement am'ilay didy voalohany premier commandement. Arakareo tsara hatreo ny fotom-pinoana jiosy de hoe mienory Israely ny tompo andriamantsika de tompo iray ihany. Io credo jiosy io tonga de mifamatotra am'ilay didy voalohany ao amin'ny premier commandement. Noho zany hitanareo am'izany fa tena resaka sampy idolâtrisation du moi no tena tanjona ao ambadiky ny ego. Tsy manaiky hoe ray ihany ny Andriamanitra fa izaho koa de Andriamanitra. Tena resaka fanompo-tsampo no resahany eto tompoko lahy sy tompoko vavy fa tsy resaka etika, tsy resaka fitondran-tena, tsy resaka moral fa tena resaka hoe idolâtrie. Ka ao ambadiky ny ego de tsy resaka comportement fotsiny fa tena fametrahana ny tena ho Andriamanitra raha ataoko ny hitsi-dalana. Amin'ny jiosy
satria fotompinoana jiosy ny resaka na zao anaty credo ty a tena capital zava-dehibe aminy a ity credo ty le hoe schéma Israël ty hoe mianora Israël satria vao mifo maraina ry zareo a dia io ny azy no déclaration voalohany tonony zareo vao mifo am-pandriana zany ny jiosy de io ny tonony mianora Israely ny tompo andriamantsika de tompo ray ihany de amin'ny alina alohan'ny atory koa ry zareo dia vita ny vavaka de manao an'io frazy koa zareo mianora Israely ny tompo andriamantsika de tompo ray ihany ary rehefa ialaina ny jiosy eo am-pialanaina eo am-pandriana am-pialanaina dia asaina mamerina ny frazy io zareo hoe mianora Israely ny tompo andriamantsika de tompo ray ihany inona dikan'izany dikan'izay zany de hoe nandritry ny androm-piainanao dia iza no Andriamanitra ao fa na ny tenanao aza de mety ho Andriamanitra zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy misy olona tsy manan'Andriamanitra zany eto ambonin'ny tany inona lay schéma le hoe schéma Israël credo izy io inona credo déclaration de foi credo égale déclaration de foi fanekempinoana fanambarako ny finoko ampahabe maso noho izany midika zany fa ny fanambarana izay ataoko manonona n'izany dia hoe izaho tsy mino afa-tsy Yahvé irery ihany ho Andriamanitra ary tsy mino tsy mandray ny tenako aho ho Andriamanitra tsy miantehitra amin'ny tenako aho fa miantehitra amin'ny Yahvé irery ihany izay no ambadiky le credo tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany mianora Israely ny tompo andriamantsika de tompo iray ihany raha ho an'ny loteranina ohatra mialatsiny raha manona manokana Martin Lutera dia nanao heviteniny didy voalohany hoe aza man'Andriamanitra hafa fa ho zay ihany de ahoana nandikan'ny Martin Lutera zany tsy maintsy atahotra sy ho tian'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra tsy maintsy atahotra sy ho tian'Andriamanitra mihoatra noho zavatra zany hoe iray ihany no Andriamanitra or ao ambadiky ny ego ny tena ao ambadiky ny ego de hoe izaho koa dia matoky ny tenako aho fahatokisa-tena ary zay ny ego ny ao ambadiky ny ego de hoe ianao ihany no Andriamanitra ny tenanao avokatr' zay de tsy ray intsony zany ny Andriamanitra fa misy vadiny mifanaraka aminy zany hoe Andriamanitra de ny tenanao betsaka ny olona manompo sampy sans le savoir zany hoe tena mpivavaka mafana fo izy tena kristianina mahavita didy izy tena mafana fo amin'ny adidy izy fa izao ny tenany koa no Andriamanina miantehitra amin'ny herin'ny tenany izy miankina amin'ny herin'ny tenany izy manompo sampy ianao zany satria ray ihany no azonao iankinana na Yahvé na ny tenanao fa raha voalahatra ao aminy izy dia manompo sampy ianao donc mandika an'le credo ianao le hoe mianora Israely ny tompo andriamantsika de tompo iray ihany azonareo am'izay ngamba ny mahagravy an'lay atao hoe ego le ego zany dia tsy resaka comportement mihitsy tsy resaka égoïsme fa resaka égocentrisme zany hoe ianao no centre du monde ianao no Andriamanitra ianao no mifehy ny zavatra rehetra dia fandrehinareo ngamba n'ilay phrase na le fehezanteny fampiasan'ny athée sy ny agnostika le hoe ni Dieu ni maître hozy izy fa ny non-dit ao ambadiky le hoe ni Dieu ni maître de hoe zaho koa dia Andriamanitra ary zay no voizina am'ireny karazana mialatsiny aho zany tsy miteny hoe développement personnel rehetra fa misy développement personnel zay manindraindra ny zaho hoe tu es capable tu es zao tu es ceci tsisy maharatsy ho amin'ny lafin'ny professionnel averiko tsara fa raha vao exagérenao io dia tsy maintsy mametraka ny atao hoe culte de la personne tsy miteny hoe culte de personnalité fa culte de ma personne
fanindraindranao ny tenanao, idôlatria zany, sampy zany. Be dia be ny mieritreritra hoe zany tsy manompo sampy tsony, za tsy mandeha miakohoka eny amin'ny rano miketrika tsony, fa tsy fatany dia be manompo ny tenany, Andriamanitra ny tenany fa tsy fatany. Inona le mahandriamanitra azy? Miantehitra. Ary Andriamanitra ataony fitaovana fotsiny hoe mba hampio ao Andriamanitra amin'ity zavatra izay iankinako ity. Zany hoe aiza zany ny accent any amin'ny zavatra izay ataonao, fa Andriamanitra karazana boostage fotsiny. Andriamanitra zany booster, ao booster kely anao mba ho tafavoaka amin'izay ny mianteheranao. Zay ny anankiray. Amin'ny fampianarana rabbinika, za moa amin'ny maha vétérotestamentaire zany hoe passionko ny resaka testamenta taloha dia milafika betsaka koa amin'ny fampianarana jiosy zay misy zavatra be dia be tena ilaintsika amin'ny fiainana kristianina. Amin'ny fampianarana rabbinika, rehefa manonona io hoe schéma Israël io ianao, le credo io, zany hoe mian'olo Israely, dia zao ny fomba fanononana azy. Averiko le fanonona azy teo. Schéma Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. Zao schéma Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. Mialatsiny afa ohatrany hoe mirolera fa zay misy le izy ady amin'ny trotroka zareo manao Echad, dia taritiny lava be mihitsy le izy. Tsy mitovy amin'ny fanononana le hoe schéma Israël. Ny schéma Israël dia malakilaky be, schéma Israël Adonai Elohenu hoe, schéma Israël Adonai Elohenu Adonai. Fa rehefa tonga amin'le Echad izy dia taritiny Echad. Misy dikany zay zavatra zay amin'ny fampianarana rabbinika. Izany hoe amin'zareo zany dia tsindrina mihitsy le hoe Echad io tokana ny dikany. Vakina miadana sady tononona mafy tsara rehefa tonga amin'le Echad, dia ny toyany phrase, satria mbola misy toyany io phrase io dia tononona moramora. Inona ny antony ozy izy ny rabi jiosy? Mba ahafahana miaccentue hoe tokana Andriamanitra. Tadidio tsara fa ao anatin'ny atao hoe mentalité sémitique jiosy dia ny hevitry ny teny dia ao anatin'ny prononciation. Averiko indray, ny hevitry ny teny amin'ny langue sémitique dia ao amin'ny fomba fanononanao, zany hoe ny phonétikanao no décrire ny sensin'le mot. Izay nahatonga ny jiosy tsy sarotsony manonona ny anarany hoe Yahweh na Yahvé, satria raha vao diso fanononana azy ianao dia tsy diso ny sensiny. Oui, zay nahatonga ny jiosy tsy manonona hoe Yahvé fa nataony hoe Adonai, satria efa adino tsy fantatra tsony hoe ohatrany ahoana moa zany prononciation ny Yahvé zany. Io tononontsika Yahvé rehetrarehetra io efa karazana dérive daholo fa ny tena izy tsy fantatra tsony. Fa ny tiako hatongavana dia zao hoe tena important amin'ny jiosy le fanonana le Echad, tokan'Andriamanitra. Vakina miadana mba hanindrina hoe tokana izy. Dia ny toyan'le schéma io na hoe le credo io dia inona ny toyany? Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra. Zay ny toyany io. Averiko mianoro Israely. Averiko indray le credo. Mianoro Israely, ny tompo Andriamantsika dia tompo iray ihany. Dia ny toyany io, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Io lay credo jiosy. Tapany voalohany zany déclaration de foi dans le sens hoe tokana Andriamanitra. Tapany faharoa dia hoe koa satria tokana ny Andriamanitra ao, koa satria unique ny Andriamanitra ao, dia tiavo izy. Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra. Normal zany le tian'Andriamanitra 100% satria iray ihany ny Andriamanitra ao. Tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Mbola iverena teny rehefa avy eo. Zany hoe ny zavatra resahanao amin'ny suiten'ilay credo schéma Israël aty zany dia fitiavana an'Andriamanitra aloha, ary
miainga avy amin'izay fitiavako an'Andriamanitra izay no hahaizako mitia ny hafa. Averiko indray, miainga avy amin'ny fitiavako an'Andriamanitra izay no hahaizako mitia ny hafa. Dia io fehezanteny io no nakatsika ny interprétation, ny lalàna rehetrarehetra araky le teny hoe rehefa napetraka tamin'i Jesosy ny fanontaniana hoe inona no lalàna lehibe indrindra, dia ozy izy Jesosy tamin'ny fariseo izay namandrika azy, tiavan'i Jehovahandriamanitra ao ny fonao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe miankina zato isan-jato amin'ny fitiavanao izay Andriamanitra tompoinao no mamaritra ny fifandraisanao amin'ny hafa. Averiko, miankina amin'ilay Andriamanitra izay tompoinao, miankina amin'ilay Andriamanitra izay ivavahanao no mamaritra ny fomba fifandraisanao amin'ny hafa. Izay mahatonga antsika kristianina, za manokana aloha ny etikako dia zao hoe tsy mahamaika ny manitsy ny olona amin'ny atao fitondran-tenany fa ny fifandraisany amin'Andriamanitra mihitsy aloha no reglena. Any ny source. Laha ny andro ao ianao raha hanamboamboatra ny ivelany, hitantsika amin'izay zany ny mahagoavana an'ity resaka ego ty, satria ny problema amin'le ego, ny paramètre anao hoentinao mifandray amin'ny olona, hoentinao fampikasokasoka amin'ny olona dia ny tenanao, zay masina izy. Ny tenanao no paramètre voalohany. Tsy ny tenir compte ny olona manodidina fa ny paramètre anao ihany. Izany no mialatsiny amin'ny expression foroniko ty hoe s'idolâtrer soi-même. Dia tonga dia mariako etoana tsy nampianatra antsika akory ny soratra masina na ny baiboly ny hoe satria zany toy izany no hoe tsy ny tenantsika no paramètre, tsy miteny hoe adinoa ny tenanao, tsy zay ny tian'olona zay, tsy resaka effacement de soi, fa mba azahoantsika ilay équilibre dia raisiko ilay teny nataon'ilay kapiteny Romanina sy Jesosy. Tadidinareo ilay kapiteny Romanina napeky an'i Jesosy hoe tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany teo amin'ny Israely. Tadidinareo io tantara iny? Andeha ho vakintsika vetivety iny. Lioka toko 7:1-5 ka hatramin'ny 7 mba raiso kely. Lioka toko 7 azafady. Lioka toko 7:1 ka hatramin'ny 7. Lioka toko 7:1 ka hatramin'ny 7 ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy, ary rehefa efa mby teo akaikin'ny trano izy, ilay kapiteny dia naniraka sakaiza hitsena azy ka nanao taminy hoe tompoko, aza manahirana ny tenanao ianao fa tsy miendrika hidiranao ao ambany tafitranoko aho, koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy mendrika hankeo aminao fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahy. Fa izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko, koa hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avia dia avy izy, ary amin'ny mpanompoko ataovy zao dia manao izy. Ary no nare zany Jesosy dia gaga taminy ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Io ny raisiko. Mahavariana ny teny Jesosy satria tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany. Izy tsy miteny hoe mbola tsy nahita fanetretena, or ny fihetsiky le lehilahy eto fanetretena hoe tsy mendrika nidiranao ambany tafitranoko. Fa maninona lazainy hoe tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany aho, au lieu de dire hoe tsy mbola nahita fanetretena lehibe tahaka izany aho. Inona nahatonga Jesosy miteny an'izany? Dia jereo tsara fa miditra eto amin'izay le resaka ego amin'ny dika teny grika izy mantsy le hoe ny tenako dia ego no misoratra ao. Mampiseho eto zao ny kapiteny fa ilay tenany, ilay ego ao aminy, ilay moi lazainy eto dia
tsy afaka mametraka ny tenany ho parametra farany ambony fa misy fahefana mifehy azy eo amboniny. Izay tsy izy no amboniny zavatra rehetra fa misy fahefana mifehy azy, ary io egony io koa dia manana andraikitra ho an'ny olona eo ambany fiahiany. Averiko indray, zaho izy kapiteny manan-dehibe eo alohako, zany hoe zaho manana mpifehy ahy, kanefa izaho koa izy manana olona fehezina ao ambaniko. Ino no tiany tenenina? Zany hoe le egoany ilay moi dia tsy moi mametraka ny tenany ho centre, mametraka ny tenany ho ivony zavatra rehetra, fa ego eo ambany fifehezany fahefana anankiray eo ambony, ary ego manana responsabilité amin'ny olona eo ambaniny fifehezany. Io navakivavany Jesosy hoe tsy mbola nahita finoana tahaka zany hoe le finoany ty lehilahy ty zany de ny fametrahany egoany eo ambany fifehezany mpifehy. Zay le finoana. Hitanareo fa tena tsy idirany mihitsy am'le finoana nieritreretintsika. Ny finoana navakivavan Jesosy dia ny fametrahany ty lehilahy ty ny egoany eo ambaniny fifehezany fahefana farany ambony de Jesosy zany. Nefa koa ilay egoan'le lehilahy io dia au service ny olona eo ambany fifehezany. Matoa izy piasany ane io olona io e. Nandeha izy nitotototona kany am Jesosy hoe mba sotrano ty piasako ty. Zay natonga Jesosy vakivava hoe zany ny olona mahay mametraka ny egoany amin'ny toerana tokony hisy azy. Razoina zany le ego tsy zavatra ratsy ho azy, fa ny fametrahanao hoe eo ambanina fahefana anankiray io mba ho ampiasaina hiahina olona eo ambaninao. Fa le ego tafiditry ny fahotana de le mametraka ny tenany ho ambony ka milahatra amin'Andriamanitra, tsy manaiky fahefana eo amboniny, ary rehefa tsy manaiky ilay fahefan'Andriamanitra eo amboniny dia afaka manjakazaka amin'ny eo ambaniny. Azonareo le fahasamihafan'le izy. Fa le ego resahana eto de hoe mametraka fa misy fahefana eo amboniny, ary zay fahefana eo amboniny zay koa mametraka hoe afaka miandraikitra ny olona eo ambaniny izy. Zany hoe ny vrai ego zany de zao misy fahefana mifehy azy, ary misy olona zay tsy maintsy ahiany eo ambaniny. Tsy maintsy tsinjoviny, tsy maintsy ahiany. Izay lay tanareo fa le ego eto zany tsy resaka égoïsme, ny égoïsme mbola conséquence. Miankina amin'ny fametrahanao an'ilay mahay-nao anao. Izy ianao. À disposition n'inona ianao. Aiza no ametrahanao ny tenanao. Zay mahatonga nataonao fampidirana ty fampianarana ty hoe mahafantatra ny tenanao ve ianao. Io egonao io, ny mahay-nao ianao io, aiza no ametrahanao azy. Miankina am'izay daholo ny fiainanao rehetra. Miankina am'izay daholo ny comportementanao rehetra. Miankina am'izay daholo ny fomba hitondranao ny fiainanao rehetra, ny fifandraisanao amin'ny hafa, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny fifandraisanao amin'ny fiarahamonina, sy ny sisa sy ny sisa. Mova tsy lay schéma Israël le hoe tiavan'i Jehovah'Andriamanitra ao, le mametraka an'Andriamanitra ho autorité farany ambony, tsy sanatria hoe tyran. Aloha azava tsara. Tsy hoe rehefa eo ambanin'ny fifehezan'Andriamanitra de Andriamanitra zany manao tyran kely manapatra fahefana. Non. Ny hoe manaiky an'Andriamanitra ho manana fahefana dia manaiky ho eo ambanin'ny fiahihany Andriamanitra miahy. Ny fahefana tompoko eo am-pelatanan'Andriamanitra de nataony hanompoana. Tadidinareo tamin'ny famoronana. Ny fahefan'Andriamanitra inona moa no antony amoronan'Andriamanitra lavitra sy ny tany? Tsy ho azy, fa ho an'ny olombelona. Nan'Andriamanitra zany ny pouvoir. Nan'Andriamanitra zany ny ego, un ego assumé, c'est un ego au service des autres. Fa ny olona manana ego mal placé, zany hoe sy mba ny devoly, dia lasa ego ampiasaina hanapotehana sy hanindrina, sy hanaparana. Bref, amezako zany rehetrarehetra zany de ty. Ny ego zany raha ataony
synthèse raha atao ny famehezana raha atao ny fandravonana an'izay zavatra nolazaiko rehetrarehetra zay sy zay zavatra efa nolazaiko tany aloha dia izao no azoko amezana azy raha mifototra amin'ny tantaran'ny fahalavonitsika zany hoe miainga avy amin'ny fahalavony zanak'olombelona inona moa lay pozina nampidiriny devoly tao anatin'ny sain'izy mivady amin'ny andro zay hinananao an'io dia maninona tsy ho faty ianao fa hitovy amin'Andriamanitra ianao io fa kitian'le ego tsy manaiky an'le hoe misy autorité eo ambony fa ilahatra amin'Andriamanitra raha vao tsy manaiky an'ilay finitude ho iaho ivereny le lesona nataontsika tamin'ny tapabolana raha vao tsy manaiky an'le plasy ametrahan'Andriamanitra azy ny olombelona dia tafalatsaka ao anatin'le péché originel ina le péché originel le basculement makany le atao hoe te hilahatra amin'Andriamanitra ary manomboka eo ny problema ny olombelona rehetra le refus de Dieu zay ny le venin diabolique zay le pozina diabolika na fafiny devoly ao anatintsika olombelona tsy manaiky ny eo ambany fiahian'Andriamanitra fa te ho Andriamanitra mahavita hoe za haiko io tsy mila an'Andriamanitra dia le problème commence tsy Andriamanitra no nanasa azy io koa zany tsy ndreko tsara misy théologie diso tsy Andriamanitra no nanasa azy ny olona fa ny olona mitady problème napetraka Andriamanitra hoe raha ianao miala eo ambanin'ny fiahiako satria za miprotege anao za miaro anao raha olombelona dia tsy responsable am'izay manjoanao ny ivelany any ohatran'ny olona anankiray hoe avy be ny orana dia misy fialofana eo raha eo ambanin'ny fialofana anao dia tsy lena fa vao miala eo amin'ny fialofana anao dia kotsa dia ohatr'izay mihitsy io ny fahalavon'ny olombelona dia satria tsy manaiky ijanona eo ambanin'le fiahin'Andriamanitra zany hoe le ego surdimensionné mal placé tsy ampy azy lay nametrahan'Andriamanitra azy hoe vovoka ianao lay finitude no tiako tenena io lay fiankinando amin'Andriamanitra fa inona no nampanantenainy devoly azy tu peux devenir mieux que toi-même tu peux devenir un dieu io le poison ary io mahomby any am'ireo inona moa mahatonga an'ireo athée ireo manao zany io le venin tu peux devenir un dieu afaka misémanciper an'Andriamanitra ianao afaka miala eo ambany vahoan'Andriamanitra ianao zay mola izy eo ambany vahoan'Andriamanitra mijaly ianao eo ambany vahoan'Andriamanitra miala tao zay anie le zavatra nafafiny devoly dia nanaraka ny olombelona ohatrany intéressant tokoa zany io ego io zany le ego mal placé io zany dia fantasme diabolique mianatsiny am'le terme dia io fantasme diabolique io zay tsy nety réalisé satria nanantena koa ny devoly hoe te hitovy amin'Andriamanitra dia manala vokina ty amintsika raha olombelona sisa no ataon'ny devoly hoe aprisiny koa tsika hikomy amin'Andriamanitra hoe raha zany nareo tsy manaiky ny plasy ametrahan'Andriamanitra anareo zany e raha tianareo Andriamanitra maninona tsy nahoana ny sakanany nareo tsy hinana an'io hazo falana tsara sy ny ratsy io tsy teny hitovy aminy nareo roboka koa ny olombelona dia ahoana ny fomba nahatongavany devoly am'izay tetikdratsiny ny fafazany ny atao hoe fisalasalana lasa misalasala ny fitiavan'Andriamanitra ary io no poison mortel raha vao ny olombelona misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra azy dia efa vita izy c'est le début de la fin dès que tu doutes de l'amour de Dieu tu es déjà foutu tadidio zay à partir du moment ianao midoute ny fitiavan'Andriamanitra anao satria mifafy ny devoly le hevitra hoe raha tianao Andriamanitra tsy misy an'izao aretina zao raha tianao Andriamanitra tokony ho zao ny fiainanao raha tianao Andriamanitra tokony lasa tany Amerika ianao fa tsy mijanona Madagasikara raha tianao Andriamanitra tsy narary ny reninao dia tsy maty raha dia izay no matraquage atao dia faranao déstabilisé une fois ianao tafiditra le doute tu es foutu ohatrany bibilava ihany io ny bibilava ony rehefa ny lohany iny tafiditra iny vatabeny iny tsy voasitonao tsony satria ny force n'le bibilava any amin'ny lohany tena izay mihitsy le mahamenarana ela azy une fois tafiditra ao anatin'ny fonao ny misalasala hoe tena tia tokoa le Andriamanitra ahoana tokoa moa zany efa vita ianao zay
jereo tsara fa tonga am'le point du non retour ary zay na tonga ny adie va hoe aritany raha vehivavy fa mate izaha mate ihinana le hazo io azo io anefa ny teo foana maraina atao andro hariva jamais ny attireny masony jamais nasarika azy comment se fait-il du jour au lendemain lasa ohatran'ny miavaka be zany le voankazo hoe ohatran'ny mampitehinana tokoa zany voankazo zany avia izy zay zavatra zay satria tratran'le doute tafiditra le fisalasalana ary rehefa tafiditra ny fisalasalana dia miova ny perception anao ny zavatra rehefa miova ny perception anao ny zavatra dia roboka ianao izay le processus tonga any amin'le atao hoe point du non retour dia efa tsy avatra ntsony izy inona ny stratégie ny devoly io egonao io no lalaovana ianao kosa aloha tsy tokony atao an'izany ianao kosa aloha raha za ianao tsy zao hoe raha za aloha ianao kosa ianao anemba zao ianao anemba ty ianao anemba ry ianao mba taranak'andrina ihany ianao mba tsara tare ihany ianao mba mbola tanora ianao io ego no lalaovany devoly tratrany tsara misy tsika de rehefa tratrany devoly io egontsika io de miova ny fijerintsika zay le hoe ratsy va ny masonao satria tsara ao lasa miova ny fijerintsika an'Andriamanitra miova ny fisainantsika an'Andriamanitra hanika ny zavatra rehetra zay nataon'Andriamanitra amitsika lasa ratsy daholy ny fijerintsika azy satria nahoana tafiditra le doute raha vo io doute io havako no mibana ao anatin'ny fonao sarotra ny ialanao tao zay no mahatonga ny hoe torio ny filazantsara ny fitiavan'ny kristiany no mila torina fa tsy moral satria nahoana mila esorina le doute ao anatin'le olona inona no manala ny doute ao amin'ny olona ataontsika mpifankatia mpivady na mpisita rehefa tavaverina miala ao anatin'izy roa le doute ny fitiavany andansiny ankilany imperturbable ny relation'izy roa ninninona ataon'ny olona manodidina azy ninninona ataky ny olona manodidina azy ninninona feo afafin'ny olona manodidina azy rehefa tsisy doute entre an'izy roa inatteignable zareo mitovy ohatra zay koa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra rehefa mipetraka ny confiancenao amin'Andriamanitra tsy misy doute ny fitiavanao hoe tsisy doute ianao ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ninninona attaque dia stable ianao donc fantatrao zao manomboka zao fa aizany varavarakely idiran'ny devoly hamelezana anao de ny confiancenao an'Andriamanitra le ego écoute ô Israël mianoro Israely tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany zao mantsy raha vo midoute tsika raha vo misalasala tsika ny fitiavan'Andriamanitra tsika tsindriko tsara tsy hoe ny fitiavatsika an'Andriamanitra fa raha vo misalasala tsika ny fitiavan'Andriamanitra tsika de zay tian'io fahavalo io atao aminao de tsy misy filtre fa tonga de mahomby daholo zany hoe zay flèche rehetrarehetra alefa n'ilay ratsy tonga de mitsatoka ary zay mahatonga lelesitsika tany aloha hoe fahotana mahafaty tsy fahotana mahafaty ina le fahotana mahafaty de lay tsy finoana ina le tsy finoana lay fisalasalanao ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao mahafaty satria ninninona ataky ny devoly tonga de mitsatoka de maty ianao fa rehefa io fatokisanao ny fitiavan'Andriamanitra anao io no mafiorina za tsy miteny hoe tsy misy ny ataky fa tsy voakasiky ny ataky ianao zay mahatonga le tempoly hoe inona no mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'ny Kristy fahoriana va sa fahantrano sa loza sa sabatra sa mosary mafy be le reo liste reo hoe raha vakina io liste antenen'ny Paoly io impossible aneny tsy ho déstabiliser fa na eo aza ny fafy zany rehefa mafiorina rehefa fantatrao hoe tian'Andriamanitra ianao satria ny problème atsika masy ny andrefesantsika ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra dia ozytsika hoe milamina ny fiainako tsisy problème izay ve ny fandrefesana atao hoe fitiavana andao tsika jerentsika ny fiainana andavanandro firifiry ny olona manana ny zavatra rehetrarehetra raisiko hoariko illustration amina mpifankatia tena omen'ilay vadiny azy olo zay ilay rehetra ividianany tôbila ividianany trano mankany andafy tena isan-kerinandro fa isa-telo volana fa nefany a sao le fitiavana tena milaza aminareo fa zavatra kely tsisy fotony mandalo iny tonga de mampidaboka ny anankiray dohatry zay koa le izy ianao ve mieritreritra
fa raha omen'Andriamanitra anao daholo ny zavatra angatanao dia ozanao hoe mafiorina ny finoanao an'Andriamanitra tsy mino an'izany a tena miparia an'izany a miparia an'izany a ka ny afatro amaranako an'izao fampianarana zao dia tsotra frazina filozofa malaza anankiray ho ampiasaiko le fraziny filozofa io a fa esoriko amin'ny sens nanaovany azy so matsy misy hogagany eo le fa maninona ampiasainao zany expression zany tsy mampiasa le expression amin'ny nanaovany azy a fa ampiasaiko amiko zany hoe le phrase no alaiko fa le heviny soloiko ny contenuany zao le phrase io philosophie io deviens ce que tu es deviens ce que tu es zany hoe tsy Andriamanitra ianao tu n'es pas Dieu et crois-moi mon frère crois-moi ma sœur c'est 1000 fois mieux de ne pas être un Dieu pour ton bien parce que tu n'as pas les épaules larges pour supporter les responsabilités d'un Dieu tena alohatsika tsy famitaka hoe misaoran'Andriamanitra hoe tsy Andriamanitra ianao fa tsy zakanao zany responsabiliténa Andriamanitra zany anome ohatra anankiray tsotra aminareo nanaovako fampianarana tato amin'ny fiangonana misy azy zany imagineo nge hoe omen'Andriamanitra anao ny pouvoir mahalala ny zavatra rehetrarehetra zakanao ve zany problemanao anankiray io a rehefa mampitapy anao fotsiny volinao lasa ianao misotro toka lasa ianao mifokarongony lasa anao manao nyity rehetrarehetra ity de ahoana ampafantarina anao dao ny problemany olona raha tyra tsy hitapy anao fantatra ohatra hoe misy olona mandalo iny de fantatra ao fa hoe ry olona ry zao afaka 10 minitra ho itsahany camion ery ambaninareo ery satria Andriamanitra mahalala an'izany a fantatr'Andriamanitra daholo ny fiainan'ny olona eto ambony tany 8 milliards imaginenao hoe ao isa par minute de mandalo ambany mason'Andriamanitra ny fiainan'ny olona hoe irakoto dia ho faty accident raha fakapitso ary anany zakanao ve zany ahita tory ve anao amin'ny alina supposant hoe menanao ny pouvoir ma-Andriamanitra tsy vitanao zany zay le amitokana hoe misaoran'Andriamanitra tsy Andriamanitra ianao aza mitomany ho Andriamanitra mihitsy fa tsy zakanao zany matoa zany Andriamanitra amin'ny tena aleo za ihany no Andriamanitra ao de mbola fitiavana ny ambadiky zany hoe zanako tsy zakanao zany tsy kapasité anao zany mipatitaka am'izany ianao tadidiko tsara tamin'ny asa raha tadidinareo ny film anankiray Bruce le tout-puissant misy nahitania ve nareo misy nahitania ve nareo le Bruce le tout-puissant Bruce le tout-puissant io a dia rehefa voaraoka tamin'ny asany izy dia tezitra tamin'Andriamanitra de nandeha nivoaka teny amin'ny arabe de nikikika hoe tsy rariny zao ataonao amiko zao Andriamanitra de maty izy de rehefa maty izy de niakatra tany an-danitra film izy a de rehefa niakatra tany an-danitra izy a dia nahita an'Andriamanitra le jouer rôle an'Andriamanitra tamin'ny fotoana io a i Morgan Freeman acteur tena manana ny maizy azy Morgan Freeman io arainy tsara ny jouer le rôle de ozy le Andriamanitra taminy hoe bon omenao tsiny ahy zany fa tsy mahay ny asako ama-Andriamanitra oui ozy izy Jim Carrey moa amin'io ny jouer le rôle oui ozy izy raha omenao ahy pouvoir anao de ho hitanao fa haiko ny gérer an'io bon ozy Andriamanitra omeko anao ro pouvoir ao anatin'ny fotoana voafetra tsy tadidiko izay na ray volana na herinandro tsy tadidiko fa nomena azy ny pouvoir ampindramiko anao ro ozy izy Andriamanitra ny pouvoir koa dia ataovy ary fa ianao zany mahay de ozy hoe pas de problème de nataony le izy nandritra n'izy nitondra hoe izy no Andriamanitra de niregleny daholo ny problème nireny hoe indray alina izy natory de rehefa natory izy indray alina de mare feon'olona bitsibitsika sy monimony eo am-potitsofiny
maneno miresaka dia nantany an'ilay Andriamanitra izy fa inona ozy izy zany feo be da be henoko zany de ozy ilay Andriamanitra namaly taminy hoe zany ozy izy nivavaky ny olona rehetra eny ambony tany miakatra ty amiko isan'andro ka mpangino ozy izy zany feo zany fa maka reny tsofina zaho izy lasa tsy mahita tory amin'ny alina fa lasa monomonona ipototsofoka ao zany ianao zao no Andriamanitra ozy izy le Andriamanitra nomeko anao ny pouvoir hoe ianao milaza fa mahay anjaranao migérer an'izany oui Bruce le tout-puissant anjaranao migérer an'izany hitanareo zay le hoe manomboka eo aike tsy mora kety le hoe olona imaginenao hoe samy mampimanatra vavaka any amin'Andriamanitra tsika aike tsy mora le izy de avy eo tsotra kely izy aleo fa ekeko daholo ny fangatahany olona rehetra de miravo problème ny olona eto ambony tany ny ekeny daholo le fangatahany olona rehetra vokany ambony ambany zao tontolo zao satria misy olona zao ohatra mpinamana 10 lahy miaraka nanao loto dia samy mivavaka mba hahazo an'le jackpot de samy nahazo de milasa ny famono de akoatr'izay koa zany hoe il suffit pas de dire tokony natao an'izao tokony natao an'ry tokony natao an'ry nina tiako atongavana de tsotra tsy zakanao zany atao hoe Andriamanitra zany satria amitsika masina atao hoe Andriamanitra de hoe maître chef deba le boss non zany atao hoe Andriamanitra zany de zao responsabilité sao de adinonao zany atao hoe Andriamanitra zany égale responsabilité tomponantoka amin'ny fiainan'ny olombelona tsy rairay eto ambony tany Andriamanitra hatramy zava-maniry hatramy biby any anaty ala sy any anaty ranomasina responsable any am'ireo Andriamanitra zakanao ve zany la preuve naninona ny olombelona lasa ny famono voatafiditra ny fahotana ny eritreritra izy fa Andriamanitra zany hoe izy no mifehy ny tenany izy no Andriamanitra de nataonina ny pouvoirany namonoa ny rahalahy nivonoa ny Kaina Iabela hitanareo dès que l'être humain a un pouvoir premier réflexe potehina ny anankiray potehina ny hafa zany ny atsika olombelona ny atao hoe pouvoir égale élimination de l'autre nan'Andriamanitra nefa pouvoir égale karakara hitanao fa mifanao tsy misaratra le ego atsika ka amaranako ny fampianarana eto aoka ny egonao tena vrai ego le ego lazaiko eto eo ambanin'ny autorité an'Andriamanitra eo ambanin'ny fiahian'Andriamanitra mba ahafahanao mampiasa ny egonao ho an'ireo olona eo ambany fiahianao koa raha izay no iainan'ny olombelona rehetra de izay no atao hoe paradisa ny hoe paradisa mety tsy hoe misy problème fa ny atao hoe paradisa de zay le hoe tsy misy olona zay miahny tena fotsiny fa mifampiahy izy voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay babaka sika misotranao zay Andriamanitra noho izay fampianarana izay fantatray ankehitriny fa io egona io no lalaovan'ny fahavalo ka mahatonga fisalasalana ty anatinay hoe tianay tokoa va ianao rehefa tafilitra ny fisalasalana dia mora ho azy mampidaraboka anay ampatsahivana mandrakarivo zany fa sambatra zay manana anao ho Andriamanitra satria mahandriamanitra anao de ianao no miahy anay ianao mikarakara anay tsy manao tsindrio falavo na koa manao didiko fe lehibe tsia fa izany mantso no afafaevole aminay hoe tsy mahafaka mivelatra ianao noho io Andriamanitra io ny mifanohitra am'izay nefany nampanantenanay fahafahana izy nampanantenanay fahafinaretana izy nampanantenanay fiainana izy kanjo fahafatesana gadra andevo andevoziny filana sy ny nofinay de ataovy mahay misafidy ny lalana makany amin'ny fiainana izay amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany amen inary de mirahsoatsika manome fotoana anareo amin'ny herin'ny tozondray raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko